ho fanampina ireo tanora malagasy indrindra ireo vao nahazo ny diplôma baccalauréat farany teo dia mitohy hatrany ilay hetsika fanampina ataon'ny sekoly ambony tsy miankina GSI ho an'ireo mpianatra etsy anivon'ny lycée Mpanjakana Andriamanelo Alasora. Nitondra vakasitrahany ireo mpianatra ny lycée Mpanjakana Andriamanelo ao Alasora afaka baka farany teo ny mpitatana ny sekoly ambony GSI Afakomaly. Ireo afaka baka rehetra tao amin'ity lycée Mpanjakana ity no nahazo famporisihana tamin'izany, ny ampy vadim-pianarana kosa ny azy efatra mianadahy nahazo ny mention ambony ny passable. Vadim-pianarana ahafahan'izy ireo manohy fianarana ambony ao amin'ny GSI mandritra ny roa taona. Nampatsiavin'ny tale général ny GSI tamin'ireo mpianatra rahateo fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Raha mbola tsy nanana jury scientifique io lycée Andriamanelo Alasora io tamin'ny herintaona dia efa nasiny zany tamin'ity taona ity ary mivokatra dia tena niakatra satria voalohany ety amin'ny distrikana Avaradrano lycée Andriamanelo dia nasangany ireo mpianatra ireo ary misy efatra nomena bourse maimaimpona satria tena hita hoe fianarana iny mikitroy faharana sy tena hoavany reto tanorantsika reto. Dia ny sasany koa moa zany tsy nionina tamin'izay fa zay afaka baka rehetra dia mbola asaina koa izy amin'ny asabotsy izao amin'ny kianja maitso Alasora handray ny fanomezana kely ka dia manentana hatrany koa zay mpianatra mbola nala baka rehetra satria tsy voalohany iny fa mbola izy foana ny fanampiana ho fanatsarana zany ny fahaizan'ny mpianatra ary koa mba nasoavana ity tany mamitsika ity satria Alasora no lay matoa amin'ny fanjakana ka ho apetrasika amin'ny toerana izy zany dia ho sangany sady ho voalohany ireo mpianatra ireo. Tsara ny vokatra baccalauréat farany teo raha ho an'ity lycée Andriamanelo eto Alasora ity satria dia 1,6 ny tahapahafahana raha ny fanazavana Andriamatoa proviseur izay ambony noho ny salanisa nasionaly. Fitondrana ambavaka ny tom-pianarana vaovao no nanomboana ny lanonam-pakasitrahana ireo mpianatra mendrika tamin'ny Afakomaly io. Tonga name voninahitra nanotrana ny fotoana ny ben'ny tanàna na Alasora. Mampiavaka ny andron'ny alakamisy ny fivoahan'ny gazety Soho ny larana fa 7 indray no aroso amintsika mpamaky azy toy ny mahazatra antsika rehefa alakamisy farany volana dia misy ny pejy roa natokana ho an'ny gazety Valia ao anatin'ity gazety Soho ivoaka ao amin'ny raha-pejy ity akoatr'izay ireo lohahevitra sy ireo torohevitra maro samihafa amin'ny azomao avy izao ihany koa amin'ny mahavoalohan'ny volana novambra n'io andro io izay andro tsiasana dia ho amin'ny rampitso ihany koa no hanolorana antsika ny gazetin'ny lehilahy moderna dia ny gazety Mahery ny larana fa 7 zany gazety zany no aroso amintsika ho amin'izay andro ny rampitso izay ihany koa dia ny tontolon'ny fanatanjahantena indray no isongadina ao anatin'ity gazety ity ho amin'izay rampitso izay. Mifanitra toko lasy toboko vavy ny fampalalamba vaoantsika tsara ihany nefa ny mamintana amintsika ny voka-pifidianana fa eo amin'ny larana voalohany aloha hatreto vonjy maika ihany ny candidat Jean-Louis Robinson manaraka azy eo Andriamatoa Rajaonary Mampianana azo andrenana Arvelona eo amin'ny larana fahatelo eo amin'ny larana fahaefatra kosa dia ny général Camille Vital ny larana fahadimy dia ny candidat ny MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka dia isaorana fiainana toko lasy toboko vavy naharitra anjery sy ny fampalalamba vao hatramin'ny farany manome fotoana anao indray ny tenako amin'ny raha-pitsy velo matoboko.